Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka indray kosa isika mahakasika ny tontolon'ny fitaterana anabakabaka nisy mononmononana sy fitarainana teo amin'ireo mpandeha manoloana ny fahatarana teo amin'ny sidina roa teo anivon'ny Air Madagascar. Nisy ary moa ny fanazavana izay nentin'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny Air Madagascar mahakasika indrindra n'izay fahatarana izay. Rehefa nenga teny Ivadoka ny sidina nandritra ny ora roa ny MD 050 ny sabotsy lasa teo dia nandray fanapa-kevitra ny commandant de bord fa iodina dia hijanona ao Dar es Salaam satria nisy olona narary ka nila fitsaboana tao anatin'ity sidina ity. Voatery nakany Marseille indray anefa avy eo ny fiaramanidina rehefa nandeha satria dia lany indray ny solika. Noho ireo antony rehetra ireo dia tara ny fahatongavan'ity sidina ity tao Paris toerana tokony ho alehany. Raha tokony ny alahady tamin'ny 7 ora latsaka 10 maraina ora ao Frantsa no ora voatondro ahatongavany dia tamin'ny 4 ora latsaka 7 ny voatonga tany izy. Antony nampitaraina ny mpandeha ka manazava i Air Madagascar fa adidin'izy ireo no mandray fanapa-kevitra manoloana ny olana sendra ny tsy fahasalamana tahaka izao. Ankoatr'izay ny sabotsy teo ihany fa kosa ny fiaramanidina ATR 72 nitondra ny laharana 5RMJE dia nisy ihany koa ny fahatarana ka nampitaraina ny mpandeha. Momba io indray dia manazava ny Air Madagascar fa noho ny fizavana nataon'ny DGAC nansampandrara misahana ny sidina anabakabaka fa tsy ara-dalàna ny taratasy momba ny fiatohan'ny fiaramanidina. Notsindriany Air Madagascar nefa fa dia ara-dalàna tanteraka ny atota taratasy rehetra ka ahafahana manao ny fitaterana anabakabaka. Rehefa nojerena avokoa izany dia nalefa nandeha ity fiaramanidina ity fa nisy fahatarana betsaka izay nitondra fahasorenana ho an'ireo mpandeha.